La 4G Batelma vous présente Ni Vaovao. Ny farana ny herinandro faefatra ny atombohan'ny confinement teto Madagasikara noho ny fisian'ilay valanaretina coronavirus. Tomba hatrany ny olona ahitana antsimikaretina na eo azy ireo sitrana. Tombo 12 andro ihany koa ny famehana ara-pahasalamana na ny état d'urgence sanitaire eto Madagasikara araka ny tapaka tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra omaly. Ny tombo telo indray no voamarina fa tratran'ny Covid-19 raha ny tatra avy amin'ny CCO Ivato hatramin'ny iray ora atoandro androany ny ampiro kosa no sitrana. Pompon-drano maro anatin'ny boriboritany fahaenina no tapaka efa ambolana maro araka ny fitarainan'ny mponina eny an-toerana. Ny tsy fisiany mangarara tamin'ny fitantanana nataon'ny fikambanana AUE na ny association des usagers de l'eau napetraky ny commune tamin'izany fotoana hitantanan'ny pompo no olana. Isan'ny misedra olana vokatry ny fanatanterahana ny fiboahana ifehezana ny mety ho fianaky ny valanaretina Covid-19 ny mpikatroka ara-panatanjahantena indrindra ny mpisedra amin'ny taranja baolina lavalava. Raha avy amin'ny fianakaviana sahirana eto andrenivohitra no ankabeazany misy azy ireo, tsy hita hatreto ny fandraisana anjaran'ny tompona andraikitra indrindra ny federasiona amin'ny fijerena azy ireo. Ary farany miakatra trany ny tany mararin'ny Covid-19 aty Afrika. Efa mahery ny arivo ireo maty raha ny tatitra farany. Ho an'ny mponina safidy roa no iainan'izy ireo isan'andro na misafidy ny hitady sakafo hohanina isan'andro saingy mety hifindran'ny tsimikaretina na misafidy ny hijanona ao an-trano saingy tsy misy sakafo hohanina. Ny andindindro avy hatrany. Klasy toboko vavy miarabantsika rehetra indray tonga soa ato anatin'izao fampahalalam-baovao izao ary manasanao ampanajana araka izany hatramin'ny farany. Izany tarantsika ny fampahalalam-baovao nanomboka omaly 17 Avril 2024 tapaka tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra fa itoy ao anatin'ny 15 andro indray ny amehana ara-pahasalamana eto amin'ny tanin'ny Repoblikan'i Madagasikara. Laten'ny filohan'ny Repoblika rampitso amin'ny valora alina ao amin'ny fahitalam-panjakana kosa ny fepetra sy ny amaritra ny fepetra rehetra mifanaraka amin'izany. Raha vetra ny fanadihadiana entin'ny Michel Aranarson. Taoriany fankakevitra nataon'ny filohan'ny Repoblika tamin'ireo filohan'ny androm-panjakana miisa 3 eto amin'ny firenena. Tapaka tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra omaly fa mipetraka eto amin'ny tanin'ny Repoblikan'i Madagasikara ny famehana ara-pahasalamana nanomboka omaly 17 Aprily 2024. Izany no tapaka dia noho ny antony ara-pahasalamana sy ny fisian'ny toe-javatra goavana mampisahotaka ny fiainam-bahoaka ny fiparitahan'ny valanaretina coronavirus. Raha tsy ivona tapitra rampito 12 Aprily ny iray volana ny diran'ny Madagasikara tao anatin'ny amehana ara-pahasalamana miditra amin'ny herinandro fahadimy araka izany isika manomboka eo ary any amin'ny fahatelo ny volana May no mifarana indray izany. Raha toa kosa ka ny faritra telo Analamanga, Atsinanana ary Matsiatra Ambony no nanatanteraka ny fihibohana miankina amin'ny lahatenin'ny filohan'ny Repoblika rampitso amin'ny valora alina ao amin'ny fahitalavim-pirenena kosa ireo fepetra rehetra mifanaraka amin'izany amehana ara-pahasalamana izany tapaka nanomboka omaly. Hatreto hatramin'izay fotoana itenenan'ny filoha izay mbola votana avokoa ireo fepetra napetraka. Ny farana ny herinandro faefatra ny atombohan'ny confinement teto Madagasikara tamin'ny faritra maromaro noho ny fisian'ilay valanaretina coronavirus. Mitombo hatrany ny olona ahitana antsimikaretina na eo aza ireo sitrana. Mitombo 15 andro ihany koa ny famehana ara-pahasalamana araka ny hitantsika teo taraka ny izay hoe filan-kevitry ny minisitra izay. Matoa an-dahatsoratra entin'ny Gaeton Andresilavo. Araka ny tatitry ny filan-kevitry ny minisitra, ny ampy 15 andro ny fahamehana ara-pahasalamana na ny état d'urgence sanitaire eto Madagasikara nanomboka omaly fa 17 ny volana Aprily 2024 ary miatra avy hatrany. Fanapahan-kevitra izay navoaka amin'ny alalan'ny didim-panjakana lalana fa 2024 tsipika 2024 ny 17 Aprily 2024 noho ny antony ara-pahasalamana. Fanontaniana apetraky ny besin'ny maro manoloana izany ny hoe
Anao ahoana ny andavarandrom-piainan'ny mponina, ny asa fiariana sy ny asa fitadiavana ahafahana mamelona ny vady aman-janaka. Nakamaroany malagasy izay mitady androany ny atokana androany. Fanontaniana izay andrasan'ny be sy ny maro ny fanambarana ataon'ny filohan'ny repoblika. Andrasan'ny be sy ny maro ihany koa ny fanazavana mahakasika ireo fepetra tsy maintsy ho raisina amin'izao faran'ny herinandro faha-efatra ny sin'ny confinement izao. Raha nita aloha nandritra ity herinandro ity, miverina tsikelikely amin'ny fiainana andavanandro ny mponina. Hita ombeniombeny ny fitohanan'ny fifamoivoizana, ny fifamezivezen'ny mponina sy ny maro hafa. Hita ihany koa tamin'ity herinandro ity fa efa nanomboka nafana ny fitakiana ny mangarahara amin'ireny fizarana fanampiana avy amin'ny mpitondra fanjakana ireny. Milaza fa misy ketrano trano ny atsy, mangataka fialan'ny sefokotany sy ireo mpiara-miasa aminy eroa, mitaraina fa voailika ny sasany. Antony nametrahana fomba fiasa vaovao ka nananganana ireo loharano. Napetraka ihany koa ny vatsitsinjo izay efa voaomana mialoha ka ny isan'ny mponina izay tokony hahazo no aterina eny amin'ny fokotany na eny anivon'ny commune. Tsara ho fantatry ny tsirairay mialohan'ny zavatra etra ny antony nahatonga ny mpitondra fanjakana andray io fanapahan-kevitra io. Ny ady atao amin'ny valanaretina COVID-19 izay namoizana ain'olona maro manerana izao tontolo izao. Ity valanaretina ity izay efa tonga ito Madagasikara ihany koa ary nambara tamin'ny fomba ofisialy ny 20 ny volana Martsa lasa teo fa nisy olona 3 nahitana ny tsimikaretina. Amin'izao fotoana na eo aza ireo sitrana, mitombo hatrany nisan'ireo olona nahitana ny soritra aretina amin'ny alalan'ny cas contact. Midika izany fa ifenenivon'ny fiarahamonina ilay aretina fa tsy misy intsony ny cas importé. Raha atao banky tokana, tsy ono tena misy ary areti-mandoza ny COVID-19 eto Madagasikara ka samy tokony tandrina ny tsirairay avy. Anaraka ny tsakany sy andavany ireo fepetra ara-pahasalamana voatondro fa tsy sanatria kory isy amoiny ainy, ampolony na anjatony na anarivony tahaka ny any ivelany vao taitra ny rehetra. Tsy tokony ho adinoiny rehetra ihany koa fa manoloana ny valanaretina tahaka izao. Manandanja ilay fomba fiteny manao hoe aleo misoroka toy izay mitsabo. Ny coronavirus izay tsy mbola nahitana fanafody fanafana hatreto. Araka ny hitantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia ny tombo 3 indray no vao marina fa tratry ny COVID-19 raha nitatra avy amin'ny CCO Ivato hatramin'ny 2 ora atoandro androany. Ny ampiro kosa no sitrana ary ao avy hatrany ny fintiny izay tatitra izay. Iray volana eo nisy ny coronavirus teto Madagasikara, totaly 20 ireo voatily vao marina fa mitondra ny tsimikaretina. Hatramin'ny androany tamin'ny 2 ora atoandro teo, 3 ny tranga vaovao, ny ampiro kosa ireo sitrana. Toy izao ny mombamomba n'ireo olona 3 vaovao ireo. Lehilahy avokoa izy ireo, ny anankiroa eto Antananarivo ary ny iray ny faritra Atsinanana. 12 taona sy 12 taona ireo lehilahy anankiroa eto Antananarivo izany ary 17 taona ilay any Atsinanana. Miakatra 13 izany nisan'ireo olona efa nitondra ny tsimikaretina kanefa dia sitrana soamatsara. 20 izany zao no isan'ireo olona mitondra ny tsimikaretina mbola aray maso sy manaraka fitsaboana. Araka ny andrana sy ny fanadihadiana ny totosain'ireo mpisehatra eo anivon'ny fahasalamana, ora maromaro no hijanonan'ilay virus amin'ny fitaovana samihafa izay mety ho voankazoka. Raha amina vola zao izy mone antsika ireny zany dia mety adiny 4 zay vao mbola ahitana an'ilay tsimikaretina zany anatina adiny 4 ireny vola majinika ireny. Amina akanjo na volo izay nipitihan'ilay pitidrora zany na pitidrewaka dia adiny 12 dia amina carton ray andro mihitsy dia mbola plastika na tavoahangy ireny zany na amina vy aseho izy zareo dia 2 hatramin'ny 3 andro dia mbola ahitana an'ilay tsimikaretina coronavirus foana. Ny savony ny alcool 70 degré ny eau de javel izay fampiasa amin'ny andavanandro ireny dia tena mahomby ary mahafaty mikroba maro samihafa ankoatra ny coronavirus. Fa mila fitandremana nefa na izany arany satria raha eau de javel ny resantsika izao dia ny eau de javel fanafody. Dia raha vao be loatra ny fampiasana ny fanafody rehetra izany na hoe tsy amin'ny tokony izy ny ampiasana anazy dia manjary mamono biby hafa izay tsy tokony ho vonoina izy ary ihany koa mety miteraka an'ilay hoe résistance aux antimicrobiens. Manoloana io, maro ny fihetsika tokony atao hisorohana ny fipariahany. Isan'izany ny fanasana tanana alohan'ny hidirana ny trano raha toa ka tsy mihiboka. Avela ny ivelany ny kiraro avy nanaovana, soloina ihany koa ny akanjo avy nanaovana ary sasana amin'ny savony ny fitaovana nikasihana.
fa miteraka resabe eny anivon'ny fiarahamonina moa amin'izao fotoana izao indrindra taorian'ny fanapa-kevitra noraisin'iny ny amin'ny fitarany resaka urgence sanitaire dia miteraka resabe ny mikasika ny hoe itoy ve sa tsy ny fiboana samina ny eo ny heviny moa ny olom-pirenena sendra ny mpanao gazety androany manoloana izay fepetra fiboana izay raha toa ka misy ny fitohizany ary avy hatrany ny andenin'izay. Tena sampy aloha le mipelatanana fa zay raha mivarotra enjeh amin'ny polisy dia inona no ampy ny mipelatanana fa mivarotra kely zay dia enjehana nefa ny fanampiana nefa ny tsy ampy dia tsy ampy manomboka amin'ny valo maraina zay mivarotra dia amin'ny 12 tsy mahazo mivarotra soa dia nefa ny zavatra ohatr'izao ve ny amidiny nefa ny mbola silamy dia hoentina mody tena sy rariny mihitsy le izy sady efa sy mahazo mivarotra zay mbola tsy ampy koa ny fanampiana tokony atao misimisy ny fanampiana raha sy mahazo mivarotra zay karaka ny filazana zareo dia mbola itoy miampy 10 andro le confinement filoham-pirenena mbola sy niteny fa le vaovao amin'ny radio efa miteneny zay tsisy ampelantanana tsisy dia tsy mivarotra soa eto moa zay mivarotra fa inona moa ny atao tsy hitako hoe inona vola ny ampelantanana tsisy tsony dia mba tokony mangataka amin'ny fanampiana misimisy amin'ny président zay fa tena mizaly ny vahoaka tsy misy tsony ny ampelantanana nefa tsy mahazo mivarotra. Tsy ampy tsony le ampelantanana satria zay zao aty tsy afaka mivarotra tsy afaka miasa nefa zay tsy manana tahiry fa le tamin'le tonga taty ny coronavirus le tamin'ny voalohany dia lany le teo ampelantanana nefa le izy mitohy isaky ny 12 andro foana rehefa miteny ny président-pirenena nefa zay tsy afaka mivarotra dia tokony ahoana zany natao aty amponina am-pifiloha-mody rano satria vao indray pa ihany taty nisy fanampiana le tamin'ny voalohany dia tokony ahoana zany ny fanapa-kevitra ny président tsisy tsony taty fa le varomora zao misy nefa le tikehana varomora isaky ny sectera ozy ianao dia misy sectera enina zay dia mandeha partour le sectera dia le izy nefany rehefa mandeha le fanampiana amin'le isaka sectera dia misy maso dia misy tsy maso dia mihodina le izy nefany amin'izay satria zao za tokony andraikitra amin'ny sectera 5 konkoa aty am-pifiloha-mody rano dia tokony ahoana zany natao amin'le ponina aty aminay satria tena sahirana zao ny aty raha hita amin'izao fanapa-kevitra zao mety mbola itoy raha fahitako anazy satria mbola andeha zao le varomora amin'ny herinandro dia raha mbola andeha le varomora dia tsy maintsy mbola itoy zany le 12 andro. Tena tsisy tsony mihitsy fa zao rehefa noana fa zay zany mbo mangataka filoham-pirenena amin'le fanampiana anaty tele ao tsy anjerenay mantsy le izy mibetsaka ihany le fanampiana ngefa tsy tonga aty aminay majinika le izy zao efa tena noana na no an'ny ankizy ary amin'ny tany tsy mihinana tsony ny ankizy le confinement aloha raha araka ny anay ohatsy mbola ito le izy raha fitenenana ao anaty tele ngefany ny vahoaka tena mijaly tsy afaka mikarama ny tianay atongavana zany le fanampiana mbo ataovy tonga aty amin'le majinika tonga aty afotony aterinisa-tsana fa tena mijaly zay tena noana. Pompin-drano maro anatin'ny boribory-tany fahenana no tapaka efa mbolana maro araka ny fitarainan'ny mponina eny an-toerana. Ny tsify sy ny mangarahara tamin'ny fitantanana nataon'ny fikambanana AUE na ny association des usagers de l'eau napetraky ny commune tamin'izany fotoana izany hitantana ny pompy no olana. Hojerena ny tantsorika azo atao hanamorana ny fisokafan'ny pompy hoy ny minisitra tompon'andraikitra saingy tokony apetraka ny mangarahara amin'ny fitantanam-bola aravetrany ary. Mitentina enina tapitrisa ariary ny vidin-drano ny jiramatsy voalohany association des usagers de l'eau napetraky ny commune tamin'izany fotoana hitantana ny pompin-drano ao anatin'ny boribory-tany fahaenina. Ny tsy fisiany mangarahara tamin'ny fitantanana ny vidin-drano no lesika hoy ny solombavam-bahoaka eny an-toerana. Ndroso tamin'ny fanidina ny pompin-drano avy hatrany manoloana io ny jirama ka maro ny fiantraikan'izay amin'ny andavanandrom-piaina ny mponina. Mbola ilaina zany firesahana amin'ny ministra Pia zany ny maire ny fokotany dia ireo association nitazona an'izy io fa zay moa ny antony hoe tsy voalohan'le rano nihodina zany le vola. Misy fiantraikany tokoa satria lasa lavitra le olona maka rano lasa lavitra be zany le olona maka rano toerana mety mahatratra 300 metra mialo ndray vao misy borne fontaine nefa ponina betsaka aneo ilaina manko angamba ny amana an'izay olona an'izay. Hojerena ny tantsorika azo atao hanamorana ny fisokafan'ny pompy hoy ny ministra tompon'andraikitra
saingy tokony apetraka ny mangarahara amin'ny fitantanam-bola. Izay no ahafahan'ny pompondrano anivo ny vokotany mandoa ny vidin-drano ny jirama sy mihodina araka ny tokony ho izy. Za miasa amin'ny rano fantatry tsara hoe ny vola miditra ao anatin'ny fitantanana rano zay. Dikan'izany zany mila an'izay fangaraharana zay zany isaky ny compteur, isaky ny kiosque ao zany mba ahafahana koa hoe raha ny tokony zany avy amin'izay le atao hoe tokony isy revolving fund zany ao anatin'le izy ny vola azo amin'iny ihany no anatanterahana ny kojakoja rehetrarehetra fikarakarana fa indrindrindra koa raha zay compteur zay tsy dia lafo loatra zany compteur zany na ao amin'ny jirama ny amin'ny ambaratonga zany zay hoe tsy ho any Ambohivarery fa ho an'ny tanàna Antananarivo ray manontolo hijerena an'io rafitra io satria raha ny tokony izy dia ny rano no aina tsy tokony ho tapaka mihitsy ny rano. Ankoatra ny famerenana ny fanokafana ny pompondrano sy ny fijerena ny fantsona samihafa, isan'ny fangatahany mponina sy ny tompony andraikitry ny pompondrano eny an-toerana ihany koa ny fampitomboana ny isan'ny compteur ampiasainy ny pompondrano eny an-toerana. Olana ho anay koa akoatr'izay compteur iray izao ny atony anay kanefa borona fontaine anakefatra no entiny le compteur iray ato zany dia lasa manahirana be zany ny tantanan'ilay izy satria tsy fantatra tsony hoe ohatrina tokony ampidirin'ity borona fontaine anankiray ity miainga avary dia lasa misy fahasarotany be zany na fikirakirana an'ilay vola fa ny anay eto indray aloha zany ny vola ny jirama hatreto dia milamina zany aloha fitantanana fa zay zany ny tena olana ho anay dia mba mangataka zany zay tompoko raha mba azo atao hoe mba soloina aloha le teo satria be very le rano amin'ilay simba foana dia nefa iny tsy maintsy alohany amin'ny jirama dia mba mangataka zay compteur any jirama isaky ny borona fontaine. Tsy neny anivo miboribory-tany fahenina ihany, faritra maro eto Antananarivo renivohitra no misedra olana toy izao. Afainganina ny fitadiava mba olana hoe minisitra tompony andraikitra androany nandritra ny fitsidiana nataony teny Ambohiva, ahafahany vahoaka misitraka rano fisotro madio araka ny tokony ho izy. Tsikafona amina hektara maro no esorina ny Maremasay. Nanomboka tamin'ity herinandro ity ny fanadiovana sy fanesoran'izany ary aritra iray volana amin'ny alalan'ny fiara-miasa partenariat public privé sahan'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy, ny association des riverains de la route des hydrocarbures ary ny mponina eny an-toerana izao asa izao entiny sorohana ny fiakaran-drano rehefa fotoanany rotsak'orana. Fanadadina. Esorina avokoa ny tsikafona ety Maremasay amin'ny alalan'ny fiara-miasa PPP na ny partenariat public privé nanomboka tamin'ity herinandro ity ny asa fanatotosana izany ary hovidaina atao anatin'ny iray volana. Efa tonga teto zany ny avy any amin'ny apipa, ny avy any amin'ny commune anjero hoe ahoana fisodrano asa. Eo 18 hectare eo zany no azoko ireny ny zavatra efa vita zany amin'izao fotoana izao premier jour ray nampiasa olona raika amin'ny fitopolo. 1 hectare 855 ny vitanay. Deuxième jour ray zany nampiasa olona 570, 770. Dia mbola tsy nanefa zany zay fa raha ampisaotry madiva fotsina ny akapobe hitanay zany zao izy mitazana ro zao dia mirefy eo amin'ny 1 hectare 700 eo indray io. Raha total zany 3 hectare 200 total ny asa vitanay nanomboanay nanomboka tamin'ny lakamisy zoma dia alohanay sabotsy. Tretra eo amin'ny ray volanao ny anaovana an'izy io raha ohatra tsy misy fivoana fa izy io moa zany ny tena marina amin'izy ity efa miaritra le rano dia sarotra le manao an'izy fa araka izany ireo mponina no miara-misalama ny fanatanterahana ny asa. Tanjona raha ny fanazavana ny sorohana ny fiakaran-drano rehefa fotoana ny rotsak'orana. Zay mponina avy any Amamba dia manala tsikafona manadio any Masay nataonay karama. Tombotsoa mponina zany fadiovana ho anazy ny fahafahany io. Zava-dehibe le curage mazava loatra satria tsy izao zany fotoana fanaovana an'izy mba tsy hisiana resaka rano mitomby any ambony rehetrarehetra any satria tia no mamoaka ny rano rehetrarehetra mitomby avy any ambony rehetrarehetra avy any Andravanga sy ho faritra ambony rehetra akaty. Ankoatra ny mponina, misy ihany koa ireo fitaovana sy engin lehibe ampiasaina amin'ny fanesorana ireo tsikafona, ny camion mitatitra ary manary any amin'ny toerana natokana ho amin'izany.
Fa miditra amin'ny fizarana ny vady sy tsinjo andian'ny faharoa ny Tomasina amin'izao fotoana izao. Milamina kokoa ny fizarana noho ny fisian'ireo loharano iny ben'ny tanàna. Araka izany ny fanampiana misa 100 isan'andro no ezahana ho zaraina sy aterina isan'ny tokantrano. Fanadidina entiny Gaetan Andriatsilavo. Satria raha mivoaka ny trano anao dia mety sanatry ny vava tratran'ilay olon-karetina hiparitaka amin'ny vady aman-janaka sy ny fianakaviana dia miara-maty eto isika. Taoriana ny fananganana ireo loharano sy ny fakanany lisitra ireo marefo eny aneviny fiarahamonina niroso tamin'ny fizarana ny vatitsinjo andehan'ny faharoany ao Tomasina. Misa 100 isaky ny fokotany no izaraina isa-tokantrano isan'andro. Ny zavatra iray anisan'ny mampiavaka an'ity koa dia efa vita tanteraka ny lista dia rehefa misy lista efa feno zay vao maka an'ilay fanomezana avy any amin'ny soa vita isika dia iny no entina isan-trano. Zany hoe efa mirindra kokoa zany ny asa par rapport amin'ny asa teo aloha. Ny andian'ny faharoa zany moa zany zao zaraintsika zao. Ankoatr'ireo mponina ao Tanambao 5 no tolorana fanampiana ihany koa ireo marary ny tuberculose ao amin'ny hôpitaly be Tomasina. Ao amin'ny distrikany Tomasina izay vinavinaina isy olona hatrany amin'ny 700 voany koa Davareny. Dia mahatratra eo amin'ny 700 eo zany ireo olona marary tratra zany izay ahinay ao anatin'ny distrikany Tomasina voalohany ka eto amin'ny service DAT moa zany eo amin'ny 420 zany ny olona izay misedra n'ity fanampiana ity. Ary iarahantsika malala fa izao zany fotoanan'ny naretina ity le hoe coronavirus ireo olona marefo anisan'ny olona marefo zany ireo olona marary tratra ireo ka noho izany dia mihiboka any an-trano izy ireo fa misy ihany koa zany izay tsy maintsy makaty amin'ny hôpitaly isan'ny maraina zany maka ny fanafody ka dia tena mety amin'izareo mihitsy zany le hoe fanomezana sakafo ho anjaran'izareo zany. Satria mitovy amin'ny Covid-19 koa ny tuberculose samy valana retina mavoa zao tontolo zao ary mbola tsy mety afaka hatramin'izao. Ary le izy dia misonnoka mora ary tsy mety afaka, tsy mifidy saranga, tsy mifidy loko, firazanana na fivavahana fa samy voa mitovy amin'ny Covid-19 ihany. Mandritra ny fanaterana ireo fanampiana isan'ny tokantrano, mitohy hatrany ny fanentanana ny rehetra, anaraka ireo fepetra hoy ny tompona andraikitra. Ny fahaizana manaja ireo fepetra takiana ireo no ahafahana mifehy ao anatin'ny fotoana fohy ny fiparitahan'ny valanaretina Covid-19. Fa mitohy hatrany ny fahatongavan'ny fanampiana eny amin'ny centre de commandement opérationnel Ivato manoloana ny fiatrehana ny valanaretina coronavirus. Izany nanatitra ny anjaran'ny teny ihany koa ny orinasa Mado ahitana ny vokatra Sainto. Michel Aranartsona. Ny fiarahamientan'ny rehetra no ahafahana mifehy ny fiparitahan'ny valanaretina coronavirus na izany amin'ny alalan'ny fanajana ireo fepetra ara-pahasalamana napetraka fa ihany koa amin'ny alalan'ny fifanampiana. Manoloan'izany indrindra mitohy hatrany ny fahatongavan'ny fanampiana eny amin'ny centre de commandement opérationnel Ivato manoloana ny fiatrehana ny valanaretina coronavirus. Isany nanatitra ny anjaran'ny teny ihany koa ny orinasa Mado ahitana ny vokatra Santo. Taly manomentanana ary ny fomanolotra amin'ny vesy ny fitiavana fa rano dia désinfectant hydroalcoolique, des gels antivirus dia mampahery ny tompona andraikitra tsirairay avy isakam-baratongany dia mirakisoa. Ankoatra ny fanolorana fanampiana dia manomboka androany ihany koa dia hita eny amin'ny mpivarotra mahazatra ny gel désinfectant antivirus vokarin'ny orinasa. Nanantitrantitra ny fankahirezana ho an'ireo tompona andraikitra rehetra ihany koa izy ireo. Reza fa hitanay ny ady ataonareo sur le terrain tout. Aksio. Fa mialohan'ny anarantsika ny toy ny fampalalam-baovao antony ny kasika ny horonan-tsary izay hita teny rehetra teny tamin'ity androany ity. Eo ihany koa ny maresaka iraisam-pirenena dia anaraka doka avatra aloha isika. La terre riche, l'herbe fraîche, beaucoup d'attention pour nos troupeaux et le savoir-faire malagasy.
C'est tout ce dont Socolé a besoin pour vous offrir le meilleur. Toujours fait avec le vrai et bon les frais d'un tirabé. Socolé, le goût du vrai. Week-end cadeau? Ny valo amby folo sy ny sivy amby folo aprily vidy mora hoanina ray dia mahazo cadeau mora hoanina ray tonga dia antso hatramin'ny 10 minitra miampy 40 sms miampy 40 méga tsindrio ny dièse 322 étoile 21 dièse izay vidiny tsy miova arivo ariary fotsiny. Ho fanakanana ny mety ho fianaky ny coronavirus sy fiarovana anao dia tsara mahafantatra ireo fihetsika tokony atao. Sasa matetika amin'ny rano savony ny tanana na mampiasa gel désinfectant. Tapenao misandra ny vava sy ny orona raha sendra mikohaka na mievina. Azo ny elanelana ray metatra amin'ny olona mikohaka na mafana hoditra. Fa teo no misikotra orona, ny mikosika maso na mikasika vava amin'ny tanana. Fa teo ihany koa ny mandrewaka amin'ny tany. Raha mafana hoditra, mikohaka, sepotra dia ampandrenezo ny mpitsabo na mitopo pahasalamana akaiky anao indrindra. Antsoy mamempona 910 raha mila fanampanazavana. Isika rehetra hiary entana eo Madagasikara ho lavitry ny coronavirus. Tavaverina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika araka nambara teo dia ny zava-nisy androany teny rehetra teny tamin'ity andro sabotsy ity andro vitsy mialohan'ny fiafarany 12 andro fiboahana faharoa ity indray no entina aminao ato anatin'ity horonan-tsary tsy aiky teniteny ity ao ireo olona mifamezivezy hatrany misy ihany koa nefa ireo toerana izay hita nangina tanteraka raha vetrany ary izay.
izay ny amin'iny fa mitoetrany ny fanomezan'ny tanana sy ny fanampiny ireo fianakaviana sahirana amin'izao ady atao amin'ny coronavirus izao. Toerana maro no hita izany izay ahitana izany isan'andro raha tsy laza fa tsy ny teny Ambodiady Ambodrapeto. Fianakaviana sahirana misy 50 no nomena fanampina. Fanadidina entiny Gaeton Andriatsilava. Na eo azy ireo fanampiana avy amin'ny mpitondra fanjakana, fikambanana, olona tsara sitrapo sy ny maro hafa, manay mafy ny andavanandrom-piainana ireo mponina raha toka mitoy ny fihiboana. Tsy afaka miasa, tsy afaka mitady vola hiahina ny tokantrano izy ireo. Fa maromaro fitohizana zao tsy ho ray volana zay sa ho ray volana mahery dia mampalahelo le tsy voana voaka aloha, tena mampalahelo mihitsy. Tsy sotra no vavaka dia fanampin'ireo mba malala tanana sy ny avany ambony any amin'ny président. Vao miangavy mahitsy angamba zay voaka majinika dia tena sahirana mihitsy amin'ilay fitadiavana satria tsy afaka miasa zay olona miasa aman'olona. Dia zao tsy fantatra zay ho ataon'ny olona anay zao na ahoana momba ny karamanay. Dia zay ny fahitarany anay ny filoha mahitsy mba tena mba andray andraikitra amin'ireo ilay mpanakarama ireo mba tsy horohana na hotapahana ny karama satria tsy afaka mivoaka amin'ny karama zay. Tomobile an-tananay tsy misy zay lavitra ny miasa. Nisy androany ny fizarana fanampiana avy amin'ny fikambanana natao teny Ambodiady Ambodrapeto. Fianakaviana sahirana no nomena vary, siramamy, savony sy ny maro hafa. Nandritra ny fizarana, nisy ihany koa ny fanentanana natao. Dia nanao fanentanana hoe marina fa fizarana ity fizarana vatsy hoentina hanampiana anareo fa kosany zao foana zany ny fepetra rehetrarehetra izay napetraky ny filoha zany dia ny hoe fiboana elanelana ray metakisan'olona dia efa mandeha metsena na vidy zavatra, ny fitondrana arovava, arotava, dia ny fanasana tanana matetika amin'ny savony ireo fepetra ao zany ny tena hoentintsika hiady amin'ny coronavirus ka mba hikaviana zany tsika rehetrarehetra vahoaka mba hanaraka an'izay. Isan'andro misy hatrany ny fanentanana sy ny fampatsiahivana ireo fepetra tokony ho raisina, isorohana ny valanaretina. Samy miezaka handraisa tandrifiny tsirairay manoloana ireo fanentanana maro ireo. Tafatsangana ny rafitra loharano eny anivon'ny fokontany Amboavay eo any boriboritany fahenina. Ny fampandraisana anjaran'ny Hervelona sy ny mpisehatra isan-toko ny vonona hiara-mientana amin'ny fampandrosoana eny fotony no nanamora ny fananganana izany. Izay rafitra ny hiara-mientana avy hatrany tamin'ny fitsinjarana ny vady sy tsinjo avy amin'ny fitondram-panjakana. Fanadidina entiny Ivrichard. Raha nazona fitarainana ny fananganana ny loharano teny anivon'ny fokontany maro. Isan'ny fokontany tsy nisedra olana tamin'ny fananganana ny rafitra ny eto Amboava. Ny fampandraisana anjaran'ny Hervelona sy mpisehatra rehetra vonona hiara-entana amin'ny fanatsarana. Ny fitantanana sy ny fampandrosoana eny fotony nanamora ny fananganana ny loharano. 30 mpikambana eto ary ahitana 9 isaky ny faritra 4. Ankoatra mpikambana 9 mandrafitra ny loharano Fohibe. Ity faran'izay afaka manao tatitra avy hatrany raha misy tsy mazava amin'ny fomba fiasa eny fotony. Nenay zao eto secteur anankiefatra dia 9 isaky le secteur zany hoe efatsa amby 20 dia misy an'le Fohibe anankena zany hoe eto Amboava zany 30 ny membre an'le loharano. Le loharano Fohibe iny zany eo anivon'ny fokotany fa le eny amin'ny quartier zay le membre anankena iny zany tena hoe tsy misy pitaka fa izy eninao zany tena hoe fiaraha-mitadana fiaraha-mikondoa zay fanapakevitra raisinao zany dia rahan'izy enina manjay fa manao tatitra amin'le komity Fohibe eo anivon'ny fokotany izy. Afaka manjay fanapakevitra zay dia mandefa mitatitra any amin'ny ambaratonga ambony zay misy eto amin'ny rafitra na any amin'ny commune sy any amin'ny chef district ato. Nambola miandro fanendrena rapomba ofisialy aza mpikamba ny loharano. Miara-mientana amin'ny fanatanterahana ny asa eny anivon'ny fokotany avy hatrany ny mpikambana eto Amboava. Isan'izany ny fijereny izay tokony hisitraka ny vady tsinjo avy amin'ny fitondram-panjakana. Isan'ny sitraka ny fanampiana nandritra ny fizarana androany ohatra ity renim-pianakaviana ity, taorian'ny fanadiadiana nataony loharano. Zava-dehibe ho azy ny fanampiana toy izao ary hanamaivana ny fahasahiranana samihafa. Efa tsisy tsony zao na ny fatrano ara na ny vola ampiasaina zao na masikarenana 3 alina, 2 alina ny lafo. Ty zao dia efa zara raha mba mahita an'ity atokona fa isan'andro vary fotsy. Sary vondre zao mbola ifampitadiavana zay olona.
andrahoana azy. Za zao aloha miantoka satria tsy ampy ny eo ampelantananako. Zao zao na fatrandro zao jiro zao ty fa avy ndray fa amty herinandro ty zao dia zao zao dia tsy hita hoe inona zao no andavana jiro amizao. Dia mirevy sy 3 alina any dia ny jiro anay 3 alina mahery. Nefa izao ny zavatra ampiasainay zay zany eto sy eto amin'ny atoandro fa hariva zany zay vao misy olona eto androany sabotsy dia mba misy olona ihany. Mba mena marina fianarana? Rasoary malala zany ety. Ampiarahana amin'izay. Menaka iny tsy maintsy sisiny iny aloha. Mbola sady angalana kely aloha anampiana satria za manao mofo a dia angalana tapany izy zany aloha dia mba tapo mahalafo kely zany aloha dia ampiana kely loatra hoe fefany any amin'ny tsena kely any. Koveta nefa raha roa amin'ity aloha tsy mahasasa aloha lamba koveta ny lamba efa mitovy be amin'ilay sitranay vidianana saribao vidianana savony ndray. Zara zany mba misy an'io aloha. Ok. Olona marefo ara-pivelomana 7,7 teny Amboavasany manodidina androany no nisitraka ny vaditsingo avy amin'ny fitondram-panjakana. Isan'ny misedra olana vokatry ny fanatanterahana ny fiboahana ifezana ny mety afianaky ny valanaretina Covid-19 ny mpisehatra amin'ny taranja baolina lavalava. Raha avy amin'ny fianakaviana sahirana no misy azy ireo, tsy hita treto ny fandraisana anjaran'ny tompona andraikitra indrindra ny federasion amin'izao fijerena azy ireo izao ary ny fanazavana. Revatra ny fanadihadiana entiny Yves Richard. Avy amin'ny fianakaviana sahirana indrindra ny faritra ambany tanàna eto andrenivohitra ny ankamaroany mpikatroka baolina lavalava ho an'ny seksiona Antananarivo. Isan'ny misedra olana vokatry ny fanatanterahana ny fihibohana ifezana ny mety ho fianaka ny valanaretina Covid-19 ihany koa izy ireo raha ny fitarainana androany. Tsy mbo misy fitondrana lehibe ao anatin'ilay ringby mihitsy aloha mijery anay fa dia olona ty avelany aloha mbo mahita an'izao zavatra izao. Dia ny faharoa manarak'izay tsy mbo sainga mbo anisany mba lehilahy matanjaka ihany ireo dia tsy mbo atsona avy eo mba hanao an'ilay asa kely ireo mba ho an'ny vady aman-janany fa rehefa eo mpanao ringby azay nafampangalatsy mpanendaka nefa zao tsy mba misy. Zay vao mbo nisy atsam'izay nisiny ty nefa firy zay raha volana latsaka zay. Raha tsisy anay ty ambany tanàna tsy misy ny federation nefa dia federation zany tokony mbo havita hijery ny mpanao ringby raha subvention ny azo ny fotsiny aloha mbo havitanana dia raika poka isan-dary ho anay mpanao ringby. Sahira zay mpanao ringby ty tadiavam-bola tsy misy, sakafo hoaninay tsy misy, fa tsy hoe federation avy mba manamahita anay sa tsy mahita anay amin'izao zavatra misy zao. Fikambanana avy any amin'ny faritra Sofia androany no natsiaro azy ireo ka mpikatroka baolina lavalava 500 avy amin'ny kleba manodidina ny 7 teo anivony amin'ny boriboritany voalohany no nahazo fanampiana hiatrehana ny Covid-19. Nankasitraka ny fanomezana ny filohan'ny fikambanany mpilalao baolina lavalava ary nanamafy ny fandraisana andraikitra izy ireo amin'ny ady atao amin'ny fifehezana ny valanaretina. Hoay zany ireo tanora ireo amin'izao raha tsy misy ny fifanampiana ka fanampiana goavana izao ary ny tenako izay président dia mananatra isan'andro isan'andro hoe oka zalahy tsy voataritarika ny olona amin'ny zavatra tsy izy dikany ka hanimba nyity firenena mamitsika ity. Ny fandaharana zany dia toy izao eny amin'ny arabe ny mpatandro filaminana no mampiditra ny olona fa ny anatiny any ohatsy ny kermesy ohatsy ny tsena misy baolina misy mpanao ramiany misy mpanao inona mpanao loto dia voatery zany zay hoe andray andraikitra mihitsy apiditra andreny olo reny satria mba matimasy teny ihany koa ireo fikambanandreo any amin'ny voankary rehetra. Tetsy amin'ny NFP Mahamasina araka izany no natolotra ny mpikatroka baolina lavalava manodidina ny 500 ny fanampiana avy amin'ny fikambanana avy any Sofia. Izany amin'iny fa nahazo fampitaovana avy amin'ny filoham-pirenena ireo barrage sanitaire misahana manokana ny valanaretina Covid-19 ao amin'ny faritra Vakinankaratra sy ireo komina maromaro mandrafitra ny distrikana Antsirabe Vaovao. Arovatra ny fanadihadiana. Midina ifotony tamin'ireo barrage sanitaire misahana manokana ny valanaretina Covid-19 ato anatin'ny faritra Vakinankaratra, distrikana Antsirabe Vaovao ny solombavam-bahoaka Andriamatora Andriamanampisoa Alfred iraka manokana avy amin'ny filoham-pirenena. Nitondra fampitaovana toy ny bidon fanasana tanana, savony sy cache-bouche ary somoka sy solon-tsakafo ho an'ireo mpiasa amin'ny fahasalamana sy mpitandro filaminana izay miasa andro aman'alina amin'izao ady atao amin'ny valanaretina Covid-19 izao. Ka ny fandalovako aty dia ny raha ny filoham-pirenena mba hijery an'izay fanampiana izay azo atao ho an'ny ireo barrière sanitaire rehetrarehetra manerana nyty faritra Vakinankaratra ity dia misy ireo solon-tsakafo izay atolotra ho azy ireo amin'ity androandroany ity. Vahoaka moa dia mahasolombavam-bahoaka dia mijery fotony
ny zava-misy aty atoerana aty mba hanao tatitra ho any amin'ny foibe. Araka izany dia nisy ihany koa ny fitsidiana nataony tamin'ireo komuna maro atao anatin'ny distrika Antsirabe faharoa toy ny komuna Tsoatany, Mandrosoasina, Amboboary ary Vilankarena. Fanamafisana ny fanentanana mahakasika amin'ny fisorohana ny valanaretina sy fizarana kasibosy, fanasana tanana ary savona an'ireo komuna tsirairay avy mandrafitra ny distrika Antsirabe faharoa. Iarovana amin'ity valanaretina coronavirus ity dia nanolotra an'ireo fisasana tanana, eo ihany koa ny savony, eo ny arovava izay anisany natolotra tamin'ny isaky ny komuna. Io isaky ny komuna ato anatin'ny distrika Antsirabe faharoa izay komuna roapolo moa no mandrafitra ny distrika Antsirabe faharoa dia nizahana ny ameno an'izany rehetrarehetra zany mba ahafahana miaro amin'ity aretina coronavirus izay manjoa antsika firenena malagasy eny manjoa an'izao tontolo izao ity mihitsy. Tsikaritra araka izany fa mbola ao anatin'ny amin'ny anara-pahasalamana trano ny fatrivakina karatra ary tsy mitsahatra trano ireo tompon'andraikitra mitondra ny fanentanana ho an'ireo vahoaka hanamafisana ny fisorohana sy fanajana ireo toromarika entina hiadivana ny valanaretina coronavirus ato anatin'ny fatrivakina karatra. Ary vava misa 500 no zaraina ho an'ireo olona sahirana tao amin'ny fokontany talata Andrakiba Tsirabe miampy fanentanana ara-pahasalamana amin'ny fisorohana ny valanaretina COVID-19. Ravetra ny fanadihadiana avy any an-toerana. Farany herinandro lasa teo dia nanao fidinana ifotony tamin'ireo mponina manodidina ny fokontany talata Andrakiba eto Tsirabe ny governoran'ny fatrivakina karatra amin'izao ady atao amin'ny valanaretina coronavirus izao. Fijerevana ifotony fahasalamam-bahoaka sy fizarana arovava miisa 500 ho an'ireo olona tena sahirana tsy afaka manjifa azy ireny. Tao amin'ny hôpitaly Saint-Clair d'Assise Andrakiba no nanatotosana ny fizarana, narahana fanentanana sy fanamafisana ireo toromarika tokony arahan'ireo mponina amin'ny fisorohana ny mba tsy hipaharian'ny valanaretina. Izy io tsy anaovanaovana fahatany na ataontsika kitapo kafe sanatria misy fepetra ara-pahasalamana izy io dokotera anankiroa reo izy mirahavavy misy manazava kely an'ilay kasibosy hoe fa maninontsika tsy maintsy manao an'io fa maninontsika tsy maintsy misy elanelana ohatr'izao maninontsika tsy maintsy manasa tanana, maninontsika tsy mahazo fanoroka, maninontsika tsy mahazo fandray tanana. Dia mekely fitenenana dokotera nazava hoe fa maninona misy fepetra ara-pahasalamana tsy maintsy resina dia tsika koa mila mianatra amin'ny manaraka rehefa mizara kasibosy aty dia tsy hitondra zandarma sy polisy tsondra govy fa tokony samy mahalala hoe inona ny atao amin'izay fotoan'izay. Tolo-tanana sy tantsorika avy amin'ireo sampandraharaha eo amin'ny sehatra ny fizahantany eto an-toerana no nahafahana nanatanteraka izao hetsika izao. Fitsinjovana sy fanampiana ny mpiarabelona, eo ihany koa ny fanentanana sy fanaovana antsoavo ho an'ireo sampandraharaha sy orinasa samihafa eo amin'ny sehatra ny fizahantany mba hanampy ireo tena sahirana amin'izao ame anara-pahasalamana izao eto amin'ny fatrivakina karatra. Dia faly izay satria mba afaka nanampy ny mpiarabelona ty raha malala ty aretina ty dia mba tsara zany ny mpiarabelona raha ohatra mitandrina daholo satria tena zava-doza le izy. Dia manentana ihany koa zany ny namana indrindrandrindra ao amin'ny resaka fizahantany maromaro tsika eto Antsirabe mba manentana ihany koa satria na dia kely ary ny zavatra atao dia mahasoa ny mpiarabelona amintsika. Araka izany dia tsy mitsahatra hatrany manentana ireo mponina eto vakina karatra ny governora amin'ny fanaovana ireny arovava ireny, eo ihany koa ny fanajana ireo toromarika mba hisorohana ny tsy hipaharian'ny valanaretina coronavirus. Dia izay ihany koa no antsika eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena miakatra hatrany ny tany mararin'ny COVID-19 aty Afrika. Efa maheriny arivo ireo maty raha ny tatitra farany. Ho an'ny mponina safidy roa no ananan'izy ireo isan'andro na misafidy ny hitady sakafo ho an'ny isan'andro saingy mety hifindran'ny tsy mikaretina na ihany koa misafidy ny hijanao an-trano saingy tsy misy sakafo hohanina. Fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny France 24. Tsy manaja ny confinement napetraka amin'ny fanjakana ny ankamaroan'ny mponina amin'ny firenena aty Afrika maro. Amin'ireo toerana sasany betsaka ireo mitokona tahaka ny voahana ny trano hamonjena ny asa sy ny fitadiavam-bola isan'andro tahaka ny tao Afrika Atsimo. Tsy fampinaran-tsakafo sy ny krizy ara-toe-karena no mahatonga ny ankamaroan'ny olona tsy hita fanaja ny fihibohana fepetra napetraky ny mpitondra hisorohana ny fiparihan'ny valanaretina.
Ny ao Kenya ohatra maro ny olona mivoaka toy ny isan'andro ihany. Namafisina kosa ny fanentanana ny amin'ny tokony tsy maintsy anaovana arotava. Ankoatr'izay mialany ihany koa ny fanaovana testa sy fitaovana enti-miady amin'ny coronavirus maro samihafa raha toa ka miakatra hatrany ny tany maty sy ny marary. Nambarany teo anivon'ny OMS na ny Organisation Mondiale de la Santé tao anatin'ny herinandro niakatra 150 isan-jato ny tany tranga vao marina fa mitondra ny tsimikaretina aty amin'ny kontinanta afrikanina ary niakatra 80 isan-jato ny tany maty. Nanaitra ny rehetra amin'ny fanamafisana ny fandraisana andraikitra raika izany ny OMS manoloana ny fahafainganan'ny fianaky ny coronavirus aty Afrika. Raha ny tatitra farany mahery ny arivo nefa maty, anarivo maro ihany koa ireo marary. Dia iny maresaka iraisam-pirenena iny ihany koa no namarana ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity. Ankehitriny ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vaovao.